Tonga soa eto amin'ny Acoustic Gasy, ny lesona nianarantsika zao dia irany Nampoina, Mbola Hiova ny lohateny, tonalité E bémol. Alors tonga dia tonga ny akoro anankitelo ihany ny ao anatin'ny hira iray manontolo miverimberina fa le fomba fitendrena azy fotsiny no miova arakaraka ny fisianao eo amin'ny le hira. OK? Alors tonga dia tonga ny intro. C'est un passage voaloha. Accord voaloha, E bémol majeur. Fa misy anti F aty mahatonga anazy ad9, OK? E bémol B1, E bémol F, G. Dia mifitendry anazy. OK? Dia rehefa makany amin'ny bémol majeur. Zay fotsiny tendrena. Ohatra zao zao B bémol feno. OK? B bémol DF. Dia mitendry A bémol majeur. OK? Né? A bémol sy E bémol. OK? Ohatra zao izy raha ohatra ka feno. OK? Zay ny passage voaloha. Misy melodie. OK? Zay. Dia tendrena fandroana. Zay ny passage faharoa. Mbola mitovy dia reveo. OK? Dia zay fotsiny. Taloha izy fa ny faharoa. Zay. Ya, dia rehefa miverina fantelo io misy synthétiseur le izy. Zay. Ny akoro tsy miova fa le melodie fotsiny no. OK? Dia reveo. A bémol majeur. OK? Dia reveo. Misy anty B bémol A bémol aty. Averiko tsy moramora. OK? E bémol, dia reveo. B bémol majeur. A bémol majeur. Zay. Couplet voaloha. Dia iny moa miverina indroa. Ohatran'izao. OK? B bémol majeur. Zay. Dia ny A bémol majeur. OK? Zay. Raha ohatra manahirana anao zay dia tendreo tsotra le izy. Zaho raha manginy tsy midika fa manana rany ianao fa mbola miafia. Amireo ditraditra sy adalanao. Ataovy ohatran'izay le izy raha ohatra ka zay mora kokoa aminao. OK? Rehefa mitovy moa ny couplet, ny akoro mitovy ihany, ny fomba fitendrena azy mitovy ihany. Rehefa tonga eo amin'ny refrain dia ny akoro mitovy ihany fa le fomba fitendrena azy misy synthète zay tonga eo amin'ilay hoe rehefa tonga amin'ilay fifaliana na marary ny ataonao hiezaka aneo fifaliana amin'ilay fifaliana. OK? Iny synthète le izy fa le fomba fitendrena an'ilay akoro le mitsatotsatoka teo iny. OK? E bémol. Dia reveo ty moa B bémol majeur. Dia miverina indray. Dia eto. Zay. OK? Avereno iny raha ohatra ka tsy araka. Ya, dia zay le prix refrain. Dia rehefa tapitra moa zay mandeha makany amin'ny refrain.
dia ny refrain moa ny accord tsy miova fa somary afaka ampiakarina kely fotsiny angamba n'le fitendrin'le izy amin'izay mba miakatra ny énergie-n'le izy tsy miova ok fa ampiakarina kely fotsiny le izy teo moa le somary ambanimbany le feo dia rehefa tapitra ny refrain voaloha miverina makany amin'ny intronfy ny fitendrinao anazy misy an'le hoe ok iny dia rehefa eo tohizana le hira ny couplet faharoa mitovy amin'ny couplet voaloha dia zany hoe tsy averiko intsony le izy ny fomba fitendry anazy tena mitovy tanteraka dia rehefa tapitra ny couplet faharoa mandeha makany amin'ny prix refrain anao iny mitovy amin'ny refrain mitovy fa rehefa mivoaka amin'le refrain anao makany amin'ny bridge na tetezana iny E bémol majeur dereveo B bémol majeur tokatrano fiafina ok iny ty zao le B bémol dereveo ok ok dereveo B bémol A bémol ndray verina ndray dia rehefa avy eo rehefa hivoaka an'le izy amin'izay ok iny zay ampiarahana miaraka amin'ny tononkira tokatrano fiafina fa voadina tao ny aisianao dia eto amin'ilay antenaiko tsy orafa dia miverina indray ny ay ny fanirina no tonga saina ianao ka itodikindray zay dia rehefa avy eo moa miverina makany amin'ny refrain dia rehefa tapitra ny refrain mivoaka amin'le hira amin'izay anao manao outro dia ny outro mitovy amin'ny tetezana na le bridge dia zay le hira ray manontolo iny areo fa dia mahazo toy